Mbola tonona amintsika fiangonana riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Ao amin'ny Malaky toko 2:5 sy 9 no iarahantsika amin'izao fotoanan'ny afatr'Andriamanitra izao. Malaky toko 2:5 sy 9 ary ny farahin'ny tompo izay fanitarika antsika hatrany am-piandohana no amangy atsika sy ny fotsika andresy lahatra atsika androso hatrany amin'ny finoana hitombo hatrany amin'ny finoana. Malaky raha tononona zany dia mieritreritsika hoe aingakaingana ary zany koa ny dikany hoe malaky iraka. Malaky dia nitondra ny afatr'Andriamanitra mampaminany azy manodidina ny 400 taona talohan'i Jesosy Kristy. Rehefa avy any amin'ny fahababoana ny zanak'Israely ka niverina an-tanindrazana dia niraviravin-tanana izy ireo nefa nampahereziny Hagai sy Zakaria ka dia tonga niasa dia vita ny tempoly. Fa taorian'izay 10 hatramin'ny 100 taona taoriany ny faminaniany Hagai sy Zakaria dia niakivy-ndray ny zanak'Israely. Very fanantenana izy satria vita ny tempoly fa ny fanompo-pivavahany tarihan'ny mpisorona kitoto tsy mandeha amin'ny tokony ho izy. Vokatr'izany dia nitsororika ny fitondran-tena sy ny moraly ny vahoakan'Andriamanitra. Fa tsy hoe ny mpisorona kitoto ihany fa nampianatra koa izy hoe mety daholo izay atao. Ao amin'ny toko 2:7 ery amin'ny farany ery dia zao no fanambarany soratra masina ny amin'izany fitarian'ny mpisorona ny vahoakan'Andriamanitra zany. Amin'ny anaran'ny tompo efa nanasatra ny Jehova amin'ny teninareo ianareo nefa ho ianareo amin'inona moa no hanasarana azy amin'ny fanaovanareo hoe izay rehetra manao ratsy dia tsara eo mason'i Jehova ka ankasitrahany na amin'ny hoe aiz'Andriamanitra ny fitsarana. Azo ampifanohizana amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo no vakiana tamintsika teo mampitandrina ny hoe zava-matahotra ny azon'Andriamanitra amin'ny tanany. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo tsy hoe ny mpisorona nanao kitoto tamin'ny fitondrana ny fanompo-pivavahana atao amin'ny tempoly izay vita ihany na ny mpisorona na mafy famitahana fa teo koa ireo vahoakan'Andriamanitra dia toy ny vidy fitahiana tamin'Andriamanitra ka mandrotsaka rakitra izy mba hazahoana toy ny teny hoe domin'ny tapany Andriamanitra mba handoherany. Zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Ary indray rehefa mamaky ny Malaky isika dia mahita fa teo amin'ny fanaovana fanatitra dia toy ny namitaka an'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fotoanany Malaky. Inona ary ny vetik'afatry ny boky ny Malaky? Vetik'afatry ny boky ny Malaky dia ny hoe miverena ndeha hiova ary miomana hiaona amin'Andriamanitra. Miverena ndeha hiova miomana hiaona amin'Andriamanitra ary amin'ny fitsarany izay fiaonan'izay rehefa tena mamaky ny boky ny Malaky isika. Izao toko 2 izao riavana dia antso manokana ho an'ny mpisorona. Raha zohina dia ireo taranak'i Levy, ireo mpitarika ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny fotoan'andro ary nanaovan'Andriamanitra antsoavo izy famotsy-pitserana ny zavatra tsy mety izay nataony kanefa koa dia fampatsaivana ny faneken'Andriamanitra izay naoriny ka tsy miova eo anatrehan'izany fa ratsy ny mpisorona izany. Ratsy ny mpisorona fa Andriamanitra tsy mba ratsy ary tsy nanova ny fanekena izay naoriny. Raha ny faratsy ny mpisorona voalaza hatrany am-piandohana natao amin'ny fiderana na teo amin'ny 10 minitra ny ankizy matoa izy nametraka hoe fiainana sy fiadanana dia niala tamin'izany ny mpisorona.
mba jerekeo eo aloha eo manao hoe voaoziny ianareo ary nitsodrano izay tonononareo dia ho zoniko. Izany ve ry havana tsy hampangovotra antsika fiangonana, mipisorona mpitarika fivavahana manao kitoto hay nitsodrano izay tononony dia miovaozina. Izany no manery antsika heritreritra hoe aiza ho aiza ny fahavonona antsika fiangonana manontolo fanjakam-pisorona manomboka amin'ny mpitondra fivavahana, ireo tompona ndraikitra eo nivon'ny fiangonana sy isika vahoakan'Andriamanitra hiverina indray amin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoanany karemy izao. Antsoavo ho an'ny mpisorona, kanefa dia isika no fanjakam-pisorona araka ny fampianaran'ny testameta vaovao. Antsoavo ho antsika fiangonana, manorina ny fanekena amin'ny fiangonana ny tompo, manome fiainana sy fiadanana. Efa naoriny izany ary mbola azoniny mandraka ankehitriny. Eo amin'ny andininy fahaefatra dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Dia ho fantatrareo fa nampitondra izany didy izany ho aminareo aho mba hareta ny fanekeko amin'ny Levy hoy Jehovah tompony maro. Fanekena tsy miova maharitra eo anatrehan'ny fiovaovana ny zanak'Israely, eo anatrehan'ny kitoto ataon'ny mpisorona. Andriamanitra dia tsy nanova ny fanekena izay naoriny. Hoy ny andininy fahadimy, ny fanekeko taminy dia fiainana fiadanana. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Ao amin'ny Baiboly ry havana ny fanekena dia ombany ny teny fikasana mandrakariva. Areto dia mazava fa fiainana sy fiadanana no fikasan'Andriamanitra ho antsika mpisoron'Andriamanitra, ho antsika fiangonana. Tsy nanao fanekena ho antsika ho amin'ny fahafatesana sy ny tsy fitonian'Andriamanitra, fa fiainana sy fiadanana. Fiainana sy fiadanana. Maro ny votoatin-kafatra izay ambarany atao hoe sampandrofy raha ny soratra masina no jerena. Anisany anankiray amin'ireny ny afatry ny fiadanana. Raha ny alany amin'ny Betifage sy Betania araka ny marika 2:12 teo, Jesoa dia miakatra ho an'i Jerosalema. Izany hoe Betifage tranony aviavy marikivy, Betania tranony ranomaso, miakatra ho an'i Jerosalema tanànany fiadanana. Izay ny hevitry ny hoe Betifage, Betania, Jerosalema. Esoriny Jesoa amin'ny fahakiviana sy ny ranomaso ny olona ary entiny an'i Jerosalema tanànany fiadanana. Ny fanekeko aminy dia fiainana sy fiadanana. Ary ambarany Jesoa ao amin'izao na 10:10 ilay mpisorona tokana tsy mitovina amin'iza na amin'iza, ny filazana hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy ara-mitrano sy angalatra ary amono, fa izao avy ananany fiainana dia fiainana be dia be. Mbola ambarany koa amin'izao na 4:17 ny teny manao hoe fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ny fanekeko aminy dia fiainana sy fiadanana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo eo amin'izay mety tsy fanjari-piainana. Iainantsika fiangonana ankehitriny, tsy misy akanavaka izasy ianareo. Dia mbola azon'Andriamanitra ny fanekeny efa nitonony tamin'ireo mpisorona tamin'izany, talohan'izany aza tamin'ny Abrahama. Mbola azon'Andriamanitra ny fanekena naoriny tao amin'i Jesosy Kristy, ilay manome fiainana be dia be, ilay manolotra fiadanana. Mbola azon'Andriamanitra ny fanekeny tamin'ny apôstôly maniraka azy hitory ny fiainana sy ny fiadanana.
mbola azon'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana ny fiangonana izao ny fanekenana oriny fiainana sy fiadanana isika no mivadibadika fiadanana dia firindrany ny fiarahako amin'Andriamanitra ny fihavanako amin'Andriamanitra firindrany ny fiarahako amin'ny olona tahaka ary firindrany ny tenako sy ny momba rehetra raha ity fanorenana fanekeny ity zany no jerena dia ny hoe rehefa miorina tsara ny faneken'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana na ny kristianina tsirairay na isika fiangonana manontolo tsy ankanavaka dia tonga tsara fifandraisana amin'Andriamanitra isika fa tsy miavonavona amin'Andriamanitra tsara fifandraisana amin'ny olona samy olona isika fa tsy manivaiva ny mpiarabelona amintsika ary tsara fifandraisana amin'ny tenantsika isika tsy mba mpitaribato vilam-bava izay lazaiko no ataoko ary izay teneninako no tanterahanao izany ry havana no filazan'ny tompo ny amin'ny hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana tena sitrak'Andriamanitra ampatsahivina antsika indray izany fanekena izany eo amin'ny endrim-piainana izay kototoa mafiangonana antsika iantsony antsika ahatsiaro fefananorina faneken'Andriamanitra ary fanekena isim-piainana sy fiadanana ny faharoa manorina ny fanekeny amin'ny fiangonan'Andriamanitra isika ilay fanjakam-pisorona ka manasantsika hiaraka amin'ny fahamarinana andiny ny fahaenina dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo ny lalan'ny fahamarinana no teo ambavany ary tsy mba nitsy fahamarinana teo amin'ny molony tamin'ny fiadanana sy ny fahitsiana no niarahana ny dia tamiko ary maro no ampialainy tamin'ny eloka ny taranaka levy raha ampatsiahivin'Andriamanitra teo amin'ny fanorenana ny fanekena dia nizotra araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny lalàn'Andriamanitra vokatra izany dia maro no voataonany hiverina tamin'Andriamanitra nampialainy tamin'ny eloka izany hoe tonga tamin'ny fibebahana na tsiaro fa ratsy ny vita taloha ka andeha hiverina amin'Andriamanitra izay no fampatsahivana eto fa rehefa manohy mamaky sika manomboka eo amin'ny andininy fahafito dia hoy ny tompo rehefa avy nampatsiaro tsy mba izany ny ataonareo tsy mba izany ny ataonareo fa ianareo efa nivily lalana sady nahatafotohina olona maro ny amin'ny lalàna ary namadika ny fanekena amin'ny levy o Jehovah izany hoe tsy mba vahoaka an'Andriamanitra nanala ny maro tamin'ny eloka ka nitondra azy ibebaka hiantoraka amin'Andriamanitra handray famelan-keloka ny mpisorona ny fiangonana ny zanak'Israely tamin'izany fa nahatafotohina ny maro izany ve ny fiangonana izay ilay fanambaran'ny soratra masina eto anankiray amin'izay afatra ao anatin'ny Alahadiny sampandry firiavana ny hoe manafaka ny tompo nanafahany ny zanabiriky ahafahany zanabiriky miara-dalana aminy ho fitaovana eo am-pelantanany Jesoa hitondra famonjena ary izany koa no mbola milahatra amin'ity bokyny Malaky ity anjary tena fitaovana hitondra famonjena hampiverina olona maro amin'Andriamanitra ny fiangonana raha tena miaina marina ny sitrapon'Andriamanitra izy raha tena miaina ny fahafahany zanak'Andriamanitra tsy voageza ny fahotana intsony izy izay la sampandrovy tsy hoe afatra fiadanana ihany fa afatra mampieritreritra ny fiangonana ny amin'ny efa nanafahan'Andriamanitra azy ka ametrahan'Andriamanitra azy hitondra olona hibebaka ho fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra mba hampiverina olona ho amin'Andriamanitra Luka 4:7-10 sy 7:10 rehefa namaky ny soratra masina Jesoa dia miteny manao hoe
nanositra Toriteny somafaly amin'ny jentilisa anafaka ny mpifatotra. Izany no iraka ampanaovina ny mpisorona tahak'izay efa nanirahana an Jesosy no anirahana ny fiangonana fanjakam-pisorona koa. Tahak'izay nanirahana ny mpianatra hamany zanabiriky no anirahana ny fiangonana koa hitondra famahana ho an'ny firenena, ho an'ny mpiarabelona aminy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, betsaka nefa ny fiangonana mbola voafatotra. Betsaka ny fiangonana afaka saingy toy ny soavaly tapako fe, tsy tandalana intsony, tsy miaina amin'ny fahamarinana. Mety zay atao araky ny toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo, izay Andriamanitra mitsara eo. Fa tsy izany ny sitrak'Andriamanitra raha niraka ny malakizy hitondra ny faminaniana. Ry fiangonana malala amin'izao andro ny fibebahana, anarantsika ny azo fijalian'i Kristy izao, mety indray ny anamarinanao ny fiainanao, manoloana ny soratra masina ka andiananao araka izany mba hahatonganao isan'izay ampiverina olona amin'Andriamanitra. Amin'izao alahady ny sampandro fizao tsarovy, fa manome afatra fiadanana ho antsika ny tompo, satria izy manao hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Te hanongotra anao amin'ny tanàna feno fahakiviana sy ranomaso ny tompo, ary hampizotra ny lalanao any Jerosalema, ilay tanàna ny fiadanana. Te hanamarina ny lalanao miaraka aminy ny tompo, ahatonga anao fiasan'ny fahamarinana ka hitaona olona maro mba hibebaka. Izany no afatry ny alahady ny sampandro ho antsika fiangonana amin'izao alahady izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.